Manodidina ny enina hatramin'ny fito isanjato ny Malagasy izay manana ny fiahiana ara-tsosialy ka manao ny ezaka ny avy eo anivon'ny Tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy na ny Cnaps no ahafantarany maro azy mba hampahafantatra ny zava-misy marina manodidina izay tontolon'ny fiahiana ara-tsosialy izay. Raha tsy ahivina moa dia nanomboka ny volana Febroary lasa teo no nisy ny fampiofanana saika manerana ny Nosy. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy omaly teto amin'ny renivohitry Vakinakaratra ny fiofanana izay nokarakarain'ny SAS na ny service sanitaire et d'action sociale eo anivon'ny Tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy mikasika ny code de prévoyance sociale lanonana izay natrehan'ny solon-tenam-panjakana sy ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny tanàna Antsirabe. Nahatratra 30 ny toerana voatsitika nanomboka ny volana Febroary lasa teo ary 7 sy 303 no nahazo fiofanana tamin'ity taon'ity izay ny tsinjara telo ka ataony nanaraka fiofanana mikasika ny antsoina hoe hygiène et sécurité au travail, ao ihany koa ny correspondant d'entreprise ary ny délégués syndicaux sy ny maire. Samy nanao ny teny fankasitrahana sy ny etaetany ireo solon-tena ny sokady tsirairay ireo. Raha ny fanamariana izay noentin'ny tale général ny Cnaps dia betsaka ny ezaka izay vita tao anatin'ny 5 taona. Araky ny rahantsika niaina teto dia hitanareo fa nandeha nanao fampiofanana eran'ny Madagasikara moa zany ny sampana action sanitaire et sociale ao anatin'ilay fomba nentina nanatanterahana amin'izay politika izay ny fampiofanana ihany koa ny nanamafisana ny eo amin'ny lafy ny serasera ihany koa zany eo anivon'ny Cnaps tatsika fa dia efa azo diandrehetra ny tranokalan'ny Cnaps ary eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny tontolon'ny serasera ihany koa zany eto Madagasikara na ahafahana na mita izany ezaka lehibe izany. Ny paikady moa dia efa niainantsika tamin'ity enim-bolana farany ity reto hoe guichet forain zany izay hitetezana ny any ambany ravikazo rehetra any. Ny alehany moa dia mba hijery ireo izay tokony mananjoa nefa tsy afaka mahazo an'izany noho ny fahalaviran'ny tany ary eo ihany koa ny ireo izay tokony manana didy eo anivon'ny Cnaps. Misy ihany koa nefa ny fiarah-miasa amin'ireo institution de microfinance isan-karazany mba ahafahana manamora ny fandoavana sy ny fifandraisana amin'ireny izay ahian'ny Cnaps rehetra ireny ary enopo fa dia misy ihany ny vokatra azo amin'izany ary miohatra amin'ny teo aloha ary miohatra amin'ny iainana hatramin'izay dia hita misongadina kokoa ny fahavononan'ny Cnaps amita ny adidy izay napetraka taminy dia ny fiahiana ara-tsosialy zany. Ny fanamby ho an'ny taona 13 raha ny voalazan'ny tale général ny Cnaps dia ny ivoatra trano ny fiahiana ara-tsosialy hitombo ny olona ahina mba hisokatra amin'ny sehatra samihafa satria dia ny fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra no tanjona. Hojerena ho amin'ny 5 taona manaraka raha ny voalazany ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo tantsaha sy ireo izay miasa tena na ihany koa ireo Malagasy izay miasa any ivelany. Ny filohan'ny filakevim-pitantanany ny Cnaps dia nanamafy kitro ifaran'ny toe-karena ny mpiasa ary tokony hajaina ny zo fototra eo amin'izany tontolon'ny asa izany.